Raha makasika ny famatsiana solika indray ao anatin'izao andro fety izao dia tsy hisy fisondrotan'ny vidin'ny solika na ihany koa hisy fahalanian'ny ny tahirin'ny solika ho an'ny eto Madagasikara amin'izao fankalazana ny andro fety izao raha ny loharanom-baovao azo avy eo anivon'ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny Ministeran'ny Solika ao. Raha antsika eto izao manaraka izao ny fanadihadiana naompana tamin'izay. Nandritry ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly dia tapaka fa hotazomina ny famaritana ny vidin'ny solika mba hisoroana ny mety ho tsindry na pression inflationniste eo amin'ny sehatry ny fandrarahana solika. Ny avy eo anivon'ny Ministeran'ny Solika dia nilaza fa tsy misy ny fiakaran'ny vidin'ny solika amin'ity fetin'ny farantaona ity. Raha tsy aivina dia ombenombeno no nangataka ny ampiarina ny vérité des prix na ny vidin'ny solika tena izy ireo mpandraraha ara-tsolika. Tokony aorian'ny fividianana no miatra izany raha nire volana vitsivitsy lasy izay saingy atao tsikelikely izany fampiakarana izany mba hitsinjovana ny mpanjifa. Raha ny fampatsiahivana izay nataon'ny OMH na ny Office Malagasy des Hydrocarbures dia nahitana fiakarana ny vidin'ny solika ny 15 ny volana novambra lasa teo raha maro toerana ihany izany nandritry ny 12 volana. Ankehitriny dia 703 ariary ny litatry ny supercarburant, 704 ariary ny litatry ny pétrole ary 802 ariary ny litatry ny gazoil. Mahakasika ny tahirin-tsolika indray dia tsy misy ahina fa ampy tsara ho an'ny filan'ny fetin'ny farantaona raha ny fantatra. Isam-bolana moa dia manafatra any ivelany ireo mpandraraha ara-tsolika mba hifanaraka amin'ny tolotra ny tinady sy hisiny ny fifandanjany ny famatsiana solika. Ny tahirin-tsolika misy amin'izao fotoana izao dia mbola ampy hatramin'ny tapaky ny volana janoary raha ny fantatra.